miambina, mivory, mivavaka, Jona, ary ihany koa ahafantatra ny antony nametranonay eto amin'ity tany fandalovana ity. Meteza fanahy masina mpianatra anay, hitaritarana anay, hanorevitra anay, satria kely sy bitika ny fahalalanay raha tsy eo Andriamanitra mampitonga an'izany, ka ilay fanahy masina no ampianatra anay ny zavatra rehetra ahafahanay mahita ny voninahitran'Andriamanitra any amin'ny farany. Dia ny anarana Jesoa no ametranay ny asa atao rehetra mba ho tanteraka sy voravorana misaotra ray malalo. Amen. Faly miaraka antsika amin'nara Jesoa manaratratra an'ity filakandro manoso arivaria ary isaoran'Andriamanitra. Isaoranareo zany amin'ny fantohavana satria araka nambarany président zay mety eo dia vonina zany isika no ifampizara eto ary atao mendrika hafakely zany no hitondrantsika satria manakariva moa zany tsika rehefa misy fanatoy izao dia ny manovy ihany ny mandray ihany zay zany mazalatsika fa zao zany tsika aleo zany mba ilaina ny atao hoe fampiarana ndray zany fampiarana ahoana moa zany ny iainantsika ny tenin'Andriamanitra izay voalaza izay tolentsika filazantsara lehibe izy regny ka rehefa tsika zany resy lahatra tsika no manaiky dia tsy maintsy mpanisy kosa ny raisana anatin'izany. Zay rehefa no ela fa ny fotoanantsika ao anatin'ny ary zao alefa mahery folo azy tsy anana fotoana lava atsika satria mizaran'io zany ny fotoanantsika zany eto zao. Ny amin'ny Ecole de disciple zany zay zany lesantsika voalohany zany misy aleto zavatra vitsivitsy reto no tenin'Andriamanitra ary ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany koa nefa no hitondrako fizarana kelikely anatiny isaky ny misy soratra masina ho vakintsika dia hiezaka zany no anao fijonam-mavolom-belona fohy mifandraika amin'izay voalaza zay ao ary ny oesantsika voalohany zaza rehefa manao tako tsy manao fotoana anaovanao resaka lava be fampidira fa avy hatrany ady mangankijavona tonga dia vo masiny potsirana zany maheno tsara nareo eto sady ambolosikoenao zany dia eroinambompera ny vola zany voalaza ao soratra masina dia ivery fa ireto soratra masina ampitaiko eto ndraindray mety fa misy anamitsika any fa araka nambarako zany ao anatin'izay no hitondrantsika ny karazana fijonam-mavolom-belona isaky misy andreo tenin'Andriamanitra reo. Dao arisantsika ny ao amin'ny Matio toko fahafito andiny faharaiky amby roapolo, Matio toko fahafito ny andininy faharaiky amby roapolo. Dia izao ny vakina zany amin'anaran'i Jesosy. Vakintsika miaraka tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay anan-danitra. Ndao ary toy izantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo faefapolo ny andininy fahavalo anambitsika anio tenin'Andriamanitra. Vakintsika anaratoko salamo faefapolo andiny fahavalo anaratoko manao hoe ny hanao sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Asa maiza mitahaka an'izany hoe ny hanao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary mifandraika nambaran'i Jesosy hoe tsy izay manao aminy hoe tompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay nandanitra Mozisy. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra riavana tsy maintsy manafona ny maizy azy anao ny voalohany. Niza n'olona anao sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy manafona ny maizy azy anao, zany hoe ny tenanao tsy ho zava-dehibe, ny mombanao tsy ho zava-dehibe ary tonga amin'ny fomba fitentsika malagasy azy manao hoe ny an'Andriamanitra atao ino ho an'izay tsy mino ny an'Andriamanitra atao
tsy zany anao zany fa itsika nian'Andriamanitra loloavina fa ny antsika no sakile dikan'izany raha manao sikapon'Andriamanitra isika dia tsy maintsy manafoana aloha ny tenantsika ary izay mahatonga Andriamanitra miteny any amin'ny Genesisy mitoko famombiny folo zay haitsika loatra niantsona ny Abrahama nantsony Abrahama miala amin'ny taninao miavanao zay zany fijevombelakavolo zany raha hoe miala zany nanomboka nivavaka zany Izahay toko Izahay tsy dia miteny hoe Izaho fa nefa voateny tsy maintsy ampiasa Izaho foana zany satria Izaho zany zay tina maramizay rehefa nivavaka zany dia izao zany ny zavatra nahagaga Andriamanitra asa ahoana fomba fiasany fa tsy haitsika atsongona tapitra am'izao zany fa manana ny fomba fiasany manokana Andriamanitra izay ho azy hoe mafantatra an'izany zaza 120 taona tam'izany 120 taona dia papanay zany manana doany atsananto azy mamay zany doany zany zomba zay mamay doany tsy hoe doany tamatavy zany hoe tamatavy misy doany fa manana entana vianadafy tsy zay doany zany avany toerana fanaovana fanompoan-tsamy ary efa mitrozany lehibe le toerana dia tsy maintsy manao fombafomba ary eo izy misy kakazo kely zay tazomina zany io kakazo kely fotsy tapany ambany mena tapany ambony ary mandeha amizay karazana ongotra zao zany anatin'ny antsasakaty dia mandeha ampovoany zany le olona zay ipetrahany le tromba fa na ratsy io fa nantevoly zay izy mianjaka mianjaka zany mietsika zany izy manao fomba samihafa ataony tsy maintsy ny lohany zany mimetsika voalohany ary tsy mahagaga raha mipianjaka tsy maintsy olona marary andoha lava zany hoe ianao zay marary andoha tsy hoe mianjaka koa fa mitonesamaaogagany satria manino tsy maintsy mihetsika otranzao ny lohany mihetsika foana zany manapatonga zany sasakaty nefa fa isanany tsy maintsy manao otranzao zany ny lohany mihetsika otranzao eo zany ka papanay zany nanana zomba zany izy doany ya tsy fantatra fosiny teo satria fataonay zany antsona zay mianakavy miditra ao zany zanaditarehetra zay zany misy fito zay zany antsona zany miditra tao rehefa isaka zaho miditra ao dia manino tsy avy le tromba reraka foana zany mpanomba reraka foana fa miaraka mikabosy am'izany reraka dia mijano dia zao miteny le tromba teny hoe zanakanao raiky io dia aza vela miditra ato amin'ny doany aza vela miditra atao mizomba fa roasy izy dia isaorana Andriamanitra fa izany zany ny nandroasa ny papanay zao voalohany gaganay anao mandehana miterana andehananao fa tsy mahazo miteranaketo manomboka androany ary mitsitiny tsy anisan'ny zanaka ntsony amin'ny efanizany tsy mahazo miantso azy hoe daka ntsony nanomboka teo tonga de roana zany dia eo zany Andriamanitra mandehana miala amin'ny atanany amin'ny Genesisy miala amin'ny tranorainao mandeha eo zany depara voaloha miala anatrano noroasina tsy niraraina ka tao anatina zany ina hoe mialanao sikaponao Andriamanitra sika tsy zay mampitombotombo no vonjena fa tsy maintsy misy fiaretana ianao manao sikapon'Andriamanitra tsy maintsy miaritra ary izy aloha fa manao sikapon'Andriamanitra tsy maintsy miaritra ny mafy izy raha mbola tsy miaritra ny mafy anao riavana anareo disciple no mpianatra mafinatra mosy to mpianatra fa disciple am'izay hoe le any miverina amin'ny original zay miverina amin'ny original atsika dia tsy maintsy miaritra ny mafy izy zany zao efa mba miaritra ny mafy koa zany zay nambarito hoe zay mitoantsika fa zavatra maromaro nitenantsika ao anatin'ity resaka fanaovantsika ty zany zay ny voalohany nyroasina zany tsy nazo mipetraka teo anivon'ny fianakaviana nanomboka teo lioka toko faefatra ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo lioka toko faefatra ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo izao ny vaky ray anaran'i Jesoa raha misy manarakay ka tsy mankahala ny rainy sy ny reny sy ny vady sy ny zany sy ny rahalahy sy anabavy eny ary ny ainy koa azy dia tsy azo tena ho ianatra ejana zany
zananao fianakaviana fa mahafoy zany noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy zany n'Andriamanitra miantso tsy maintsy mahafoy zany tsy maintsy mahafoy amintsika ary no tena maraka zay dia zao hoe tena tsy haiko tena tandana hoe raika ambin'ny folo taona dia nafoy sa nafoy tsy hay zay hoe nafoy sa nafoy fa nzavatsikaky kosa teolina zany tena hoe tsy maintsy nahafoy zany dia zao ary zavatanamaraka rehefa nanao ny fianakaviana rehefa atao ny fianakaviana dia tsy mba nisy mianatra tsisy mikarakara fa nipetrapetraka teny amin'olona teny tena amin'olo teny petrapetraka teny manao mpiasan'olo reny zay zany natao ary isaoran'Andriamanitra fa anatin'izany dia mianatra ihany ary fanahy masina mitarika dia mampianatra foana zany mazoto mianatra kely foana mandeha ihany ary mandeha tsisy mikarakara za isaorana koa to fa raha ataontsy hoe ambonindrina ny laharana zany mba amin'ny laharana fahatelo isaky manao proclamation efa am'izany tsisy mivitika ina fa ndray mahakatakataka ke aminamana zany zany natao ary matetika aza matory antokotany amin'ny lavarangan'olona zay zany atorizana zany satria tsy maintsy mahafoy zany tsika mahafoy satria ndraindray ohatsy hoe tsy mahafoy fa ndraindray zany voatery tsy maintsy mandao ary tao anatin'izany mialana am'izay zany nialina afatka misy anay anasambava zany zay no tena fiaviana ny lozana zany dia lasa mipetraka tany ambilobe am'izay dia ao anatin'izay hoe mahafoy anao rehefa no ny amin'ny filazana tsara ka mahafoy ny reninao ny babanao zany dada ny rena ny retraretra zany fa Andriamanitra kosa tsy maintsy manomana izy manomana raha desarolo manomana rena izy manomana rabà manomana rahalahy manomana fianakaviana zany izy ho antena rehefa roany mandeha zay rehefa ary rehefa zay zavatra nitranga ny fiainana tao anatin'izany ny mbolana tamin'ireo olona bedibe tao ambilobe tsisy lafaratra an'izany pastera zany ary tsy hoe mbola pastera fa zany bureau zany ary io zany tiako ampahafantarina antsika rehefa tena niditra lalina am'izay rehefa tena niditra lalina dia ity tena izy ny voalaza ny amin'ny Luka 14 fa ny andiny fa fitombolo zao volazio amin'ny aran'i Jesosy nazoko no tsy mitony ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy tena fijaliana hiava fijaliana ny amintsika mpanompin'Andriamanitra anao raha mbola tsy natsarin'ny jalo zao ny voalohany tena niaretina zany fijaliana zany mbola ato ampimandraka zany resika zao mbola misy olatra na atao misofina zany na atao mitongotra rehefa tezitra pampanay satria isika za mandeha mivavaka dia tsy maintsy voatarika zany fatorana tanana fatorana tongotra dia hoentiny miazakazaka satria mbola kely ny tena zany dia afokoanty miazakazaka dia sarina amin'ny tany zao dia mandeha raha teo milamosina am'izany maratra zany dia isika mivavaka zay tsy maintsy miany ary le mandeha za anao tsy maintsy mandeha mivavaka zaho tsy maintsy mandeha ihany dia hoy izy hoe rehefa verina avy any miomana fa tapaky ny tongotrao zany dia nandeha azy zay zany re mivavaka verina avy any dia zao tena atao tady famaky zany izy dia aperaka tokotany izy tonga nao izy tonga za papao dia efa tonga zao apetra atao kakazo tongotranao izy fa ho tapaka dia neveko mbola vazivazina tsy tena izany izy io eny tonga dia napetraka toa le tongotra zany vao napetraka teo tonga dia nalaza famaky tena tapaka teriteraka amizy tapaka tanteraka dia aiza kosa mbola fanao vavaka nomboka zao tongotrao fa tapaka tonotoko zany mikarakara azy fa tsy niralay zany zay no nakiray dia atao anatin'izany koa mbola nisy tena enjana makasika tsy maintsy mitony ny azo fijaliana zany tena enjana indrindra dia zao natao hoe anao satria fa sika refa aveo zany anao raha mbola andeha hivavaka anao zo mitsangana io zanitsangana reveriko mba hoe hanina zany izy ty ay fa misy kakazo maranitra tao aminy tao a tonga dia natsatony zany zay netretina alefa atao farahatikati zany ka isaoran'Andriamanitra fa dia masitany zao fa eto misofina zany dia niditra tany kakazo ina fa anatin'ny telo volana dia naraya nana am'izany tena nana am'izany dia ino zany natonga sy mamanay misaraka azy teo zay mamako hoe tsy zakako izy naovanao zany koa fa aleotsika isaraka
voatery tsy maintsy misaraka tia zany zany izaho fa izaho sao nampisaraka zany tsy haiko fo zany hoe izaho fa izaho misaraka fa tsy haiko fa Andriamanitra afatatra zany ary tena ezana andrina tsy maintsy hiaretana zany miamina sitralina zay fanambarako antsika le mandeha fa mbola maro tsy nafantatra zany hoe rehefa tsy natamina dia hoy zao natao hoe anao rehefa tsy maty vorona zany zao nanaovananao nanao tarataty nalefa tamin'ny fokotany alefa tamin'ny commune alefa tamin'ny district zany koa ovoloiko ka ny fomba aminao azy alatsika anaty rano alatsika anaty rano ary rehefa atao am'izany dia mivavaka anao zany tamin'izany na alahelo tamin'izany tena nalahelo hoe tena anao misy pako amono zany ieko satria anao tsy maintsy alavavaka tsy maintsy volanao zany satria izy lehibe masy tsy maintsy volanao zany ahoana manao azy misy bonipaka reny zany fa misy bonipaka reny reny zany dia navoza nataony kabary rehetrarehetra vita ny kabary dia teny tamonina koa fatoron-tana sy ny tongony nampidina tao anatiny gony zany fa izao rehefa nivavaka natao hoe azo fijaliana zany dia izao nivavaka natao tompo vonjeny fanahy zay zany vavaka tompo vonjeny fanahy mbola tadidy manga tinamba tompo vonjeny fanahy nampidina natao zany ary efa nampidina natao dia izay ny tadidiko farany tsy misy tadidy koa teto ambony tany teto nanakaiza nanakaiza dia izareo zany milanja zao hoentina any ambarbarany fa alatsika anatiny rano dia afaka diloa akarina dia alevina zany saona matompo fa tsy fantako tamin'ny fotoana manahoana no nangalan'i Jesosy atao anatin'izany tontolo zany dia izareo zany miandry eo tonga le ankizy vavikely anankiray avy any amin'ny fiangonana zay natsanganay fiangonana kely tsy tohinona kanefa ao Andriamanitra mahay mivonay miazakazaka izy vavy Krisy io hoy izy hoe ibrinony eo izy ka any amin'ny fiangonana any hoy izy anao adalo iza no natsika anaty ranao satria volana mila vatongezabe zany amizay mety tia tsara afaka adolo tonga dia alevina zany izy io zany am-piangonana tsy marina zany ao izy naty rano natsaka ao any am-piangonana ibrino miazakazaka sany mandeha mijery tonga tany jery tokoa zay rehefa letona maromaro zay vo tonga zany ay zany atao am-piangonana tsy fanty na fotoana manahoana no mialana tao anatin'le gony na fotoana manahoana fa efa any am-piangonana no mipetraka zany na soron'Andriamanitra tao ary manomboka teo dia nahazo anarana vaovao ankoatra hoe zafy Brino dia nahazo fanampinanarana hoe Brino vato zany fa zay zany ary zaho no tonga naminay ihany zany le zao zao Brino vato satria izaho ilay tao anatin'ny gony misy vatongezabe misy za tao anatiny fa i Brino olona any am-piangonana lasa sirinao hoe Brino vato manana tsika milesika zao dia mbola zany ny anaranay zany any amin'ny tanàna misy anay azo fijaliana zany fahoriana zany fanaitainana zany tsy maintsy aretana zay le avana koa raha tsika zany manao ny asan'Andriamanitra araka namparetona tsy maintsy mitonana sy fijaliana tsika zany zao sambanana zany ka raha ianao zany zao mba mitonga an'izay azo fijaliana zay azo manao ny tompo nenakany tena mavesaka fa ijaby samy manana mavesaka ny azy mety anao zany zao hoe amin'ny alalan'ny zanakinao maditra azo fijalianao zany zay mety nyvadinao maditra izy zany zay mety ny akoronao maditra izy zany zay mety nao mararinoaty mandeha ty filazantsara izy zany zay isaky zany fa hialetana dia finariavana samy tena maraka dia zao mbola zao ny soratra masina tia zany zay andimony faha telo telopolo toka fitabiny folany amin'ny kilitapina hoy izy hoe ary toy izany tenareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ehevika mila mahafoy ao ao anatin'izany mila mahafoy ino no tinambarana zany izany teo isy tena ty dia misy avy tsy maintsy ijona vavolombelona amintsika mila mahafoy ny zavatra rehetra tsy mora zany hoe ianao dia tsy manana na inona inona zany miresaka aminareo zao zany miresaka aminareo zao dia na dia tokotany kely zay mba hipetraha voasoratra ho azy mbola tsy ananako zany kanefa tamin'ny fotoana ty isorana Andriamanitra zao aza raha anankiray ndesaka tarako zany izy pastera ino ny zavatra tena mba tianao satria tena mandeha tolo fatantsara tsy mijanga zany inona zavatra tena mba tianao izy ianao raha zavatra tiako indrindra omeo fitaovana zaho entiko hitory
filazantsara tsy zany tsony tadaviko aminao tsy zany valikelyleako zay fa io valika tadavinao inona ny zavatra mba eritretinao zany satria nao tsy maintsy hoanty rehefa tenan'izany izy dia tonga atao an-tsaiko dikan'izany ty olona ty mety ataon'Andriamanitra anampy na an'le fotoana fa tranontsaiko na tangotra zany eo zao zay everinao fa mety oa anao sy manana tany za tsy manana tany manana zao zavatra be dia be tansaina lasa zany izy efa lasa izy tamin'ny fotoana ty zany natsoa zay mivaly rehefa aveo zao izy rehefa nandinika aho izy dia mafy fiasinareo zany tena mafy ka izao zany fa fanapahan-kefinay mivady dia misy tombokaninay zany io matetika olona tonga eto mividy azy io any amin'ny 60 millions fa izao zany dia io toerana io dia omenenareo mivady maimaim-pona ary efa natao ny taratasy efa vita ny mutation dia ilay miroana avy any sambava na lefatra ny toliana na lefatra farafangana dia amin'ny samihafa ary tonga na mahajamba tsy manana iny tonga dia metompo maimaim-pona zany zao fa fona dia fampaleo anao tsy maintsy toerana mipetrahana fa efa mana dika zany marina loatra itinambara ten'Andriamanitra amintsika eroty tsy maintsy mahafotsika zay voekena tena mpianatra no zany aho raha ianao zany manaiky mpianatra ny tompo tsy maintsy mahafo zany ianao ary zany olana ary batsilana zany nolana amintsika kehitriny dina fa ho anareo ety andrenivohitra zany ny olana dia zao tsy mahafo ny zavatra rehetra ho an'ny tompo na dia hoe nitokantrano aza maro sasany tsy mahafoy azy maro aminareo reo zao katekista tokony andeha hoany mahajamba fa rahavavany fotsiny andao andeha hoany mahajamba amin'ny tenanao ny tompo anao makana mahajamba atao katekista any fa any pastera ray any hoany dia mitoerana malalaka dia ohatrina hoe pardon kely moa Jesosy fa mbola tsy fotoanany zany mbola tsy mety zany fa andraso kely aleo andrasana raha oviana dia ndesa sotaray jolama efa kakako faty zay vo tena mazoto amizay ananasana tsy raha hainao le fotoana ary falazany oabola fototaroapolo tsy atsika mandrefany rapitsy fa ny androany azy bola tsy haitsika ny avoaka no zany zava-dehibe loatra ny voalaza eto hoe tsy maintsy atsika mahafoy ny zavatra voekena zany tsika ho mpianatra mahafoy anao ny arenanao anaovana sy Andriamanitra mahafoy anao ny tenanao ary manolotra n'izany man'Andriamanitra manao viverinay eo zany lazanantsika tamin'ny indremantena mbarateo tamin'izay tamin'ny lavina teny hoe misy atsy hoe jama atsanatana zay mbahoezany jama zany tsy hoe jama afa jama zay mbahoezany jama zany matsanatana zay mahay jama zany haika zay miteniteny ety zao hoe tsy hoe miteniteny foana fa miteniteny tsy hay io jama zany olona anankiray mpiano-tanàna zany miano-tanàna tsy misy mafika miditra eo raha tsy miteny any ary izy ny tokony fahefana eo raha vao miteny oza mahazo miditra dia miditra anao mahazo mandrosona fahampeo tsy mahazo mandrosona tsy mahazo mandrosona dia tsy maintsy mahafoitsika atraminentsika azy ary zay mahatonga i Jesosy manambara hoe izay mahafoy ny ainy na mahavely ny ainy no ny am'izany izy ahazo an'ilay fiainana raha anao zany hoe izaga anao effort zany hiasa mafy no ny amin'ny tompo mba azoako fiainana diso an'izay fa zao no tenitsika itsika protestanta réformé Fjkm tsy hoe miasa tsika mba ho dina toy tsy hoe miasa itsika mba ho voavonjy na hovonjena fa miasa sika satria efa voavonjy ka domeno Andriamanitra zany ny asa tanteray fa ny famonjena efa aminao azay mahatonga atsika ny zavatra rehetra zay nanantsika io riamana na trano nananao na tomobila nananao zany io zany dia kado zany io kado amin'Andriamanitra nomenanao zany fa tsy mandrakizay hitantananao azy fa kado zany io
ny zavatra rehetra ho Andriamanitra antsika. Mila manotana Andriamanitra efa hatramintsika zany jama zany dia ozy hoe zao pasteur izy raha tena mivavaka maro anao zany aleo tsy maintsy misy anankiray vonona zany dia avy aty anao manatona dia izy hoe manana reny antsy lavabe reny dia nanatona zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy an-Nazareta no anatonako anao dia nanatona zany ary efa nanatona anao zany oso mba mahasamanao zany zany angavanao fa anamina riandray any dia iny fa avy zany amiaraka amin'izany miantsy amin'ny atezerina zany dia nampiakary miantsy hikapanakazana izy isaorana Andriamanitra fa nahitakitaka ny tanany latsaka zany antsy ary natonga zany teny hoe vonoy zao miaran'i Jesosy reso miantsinao rehefa niresina miantsy dia mbola nahitakitaka latsaka andeha mandeha zay vao niaiky sy fa tena misy maro anao rehefa mahafony ainao an'Andriamanitra ny mpianatra disipla ny tompo miaraka aminao zany manaka rehefa tompo miaraka amintsika ary zay teko hoe tena nanombotra ny aina ho an'Andriamanitra zany dia iny Andriamanitra fa manampy zany izy eny ary zavatra manaraka dia zao ny Jona toko fahavalo dia faraika amin'ny telopolo Jona toko fahavalo dia faraika amin'ny telopolo zao klasy dia hoy Jesosy tamin'ny Josy izay ino azy raha maharitra amin'ny telo nareo dia raha maharitra amin'ny telo raha maharitra tena tsy moramorany aby no hoe fiaretana eo ny amin'ny fiaretana tamin'ny taona 17 lasa iny 2017 zao ny zavatra taminay maharitra amin'ny teny tompo ao anatiny anao manao fampianarana zaho tamin'izany manao fampianarana ary efa kasoka ny feo satria tsy mba misy sonoana aminay any matonga dia mitakataka amin'izao fotsiny kasoka feo zany tonga zandarma telo lahy andresambotra ny pastera io satria nanino nisy milaza fa hoe namidiny pastera ny lakimosy ny fiambonana tonga ny zandarma iraka ny procureur andresambotra ny pastera fa hoy zany teny tamindreo hoe zaho tsy miala eto fa zaho mampianatra tsy maintsy mipetraka amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny hoe maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny avana dia zao ianao mila resy lahatra milona mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ka isanandro raha tena hoe disipla marina tsy maintsy mamaky sy mandinika ary miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zavatra telo zany zay mamaky voalohany faharoa mandinika ny faharoa fahatelo mampiaina zany hoe miaina zay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny olana amintsika dia zao ary sorana ny fitiavana izay nanangana zany sorana n'Andriamanitra nanao fanakasina nanangana zany fa ny olana amintsika Fjkm dia zao ne itsika raha itory tena tahaka malaka toita mafinatra fa rehefa miala vato tahaka le anankiray teny zay hoe tena mafinatra toriteny tena mafinatra zany ka toriteny tena tsara dia hoy izy tsy nandeha ny teny hoe ino moa zany toriteny mba azavoanaka fa zany tsy nandeha fa mba tantarao zany toriteny tsara be zany tsy haiko manazava azy fa izy mo tsara i tsy haiko manazava fa tsara nefa zavatra renao miainanao azonao fa tsy anao mikazan'ny hafa zany nanao tsika itsika raha anao teoria gidra mihitsy atsika tena haitsika tsara zany fa eo amin'ny fampiarana nareo zany zao ireo mpianatra reo zany disipla zany raha nareo zany tena hoe afaka ataontsika hoe afaka eritaona dia mba samy taona olona ray aby tsika hanao ho tonga ary anaraka ny dinareo ho disipla mpiaraka zany raha misy mahataona zany taontsika hoe antsasaky ny olona fa itsika eto reto mafinatra tena tsara zany mafinatra zany samy sy tokony izy fa rehefa mialetika tsy afaka mampiatra ny voalaza amin'izany tenin'Andriamanitra no zany ao tsy maintsy karaka namaraka eo tsy maintsy tsika dia mahafoy ny voalaza manaraka dia zao satria gezika zany amaramaro fa misarotro miangonareo tena tsy ao anatin'ny rehefa be ao miangonareo zany izao
fa azoeny nareo aviny ilatsany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko a Jerusalema sy Judea sy Samaria ary atany amin'ny farany tany. Atany amin'ny farany tany ahazoeny riavana. Tena zava-dehibe loatra eo amin'ny asa fantokontsika ilay hery atolotry ny fanahy masina antsika. Hery manahoana zany. Za zao milaza aminareo a fiangonana 9 eto. 9 fiangonana. Nareo zany zao eto anankiray zany eto pasteur Solofo. Efa manahina mampitondrano zany. Fa oona tsy mandany manaly dia mandray olona. Ny anakazy zao a 9 miampy veo même. Mba miaraka manalavatsy ka ny veo même zany. Veo même volon'olona miara mivavaka zay zany. Miampy andreo satria tsy hoe tsy dia fomba fiteny sy pasteur izay président-ny Fjkm milaza hoe volom-bavaka tsy mivavaka ny volony fa ny olona no mivonona mivavaka. Ka zay mahatonga azy antsoina hoe veo même volon'olona miara mivavaka. Miampy andreo zany misy mombo 30 ny toerana zay andehanana zany. Tsy maintsy aleha manomboka voalohany volana janoary amin'ny taona itsay tsara mijanona fa mandeha mitony manakariva. Ao anatin'izany nefa isaoran'Andriamanitra fa atram'izay naolazany isaoran'Andriamanitra fa dia vokatra n'ilay ndre mandeha tamin'ny 7 tamin'ny 19 juin 2010 zay ihany zamba narary mafy ary saika maty kanefa fomba anankiray n'Andriamanitra miantsona silamo anankiray atao mahajano tao fanototera aleavo zany dia hoy silamo hoe raha ohatra ka mbola velona totera iolona io dia zaho zay hifindra hivavaka amin'ny fiangonana misy an'ity ty misy anareo zany. Isaorana to fa mbola manatra zao zany mbola afaka miteny ary tantany teniny ao amin'ny pasteur Ibera ao amin'ny zona vaovao zany zao ary efa tonga fanasany tompo izy amitsika miresaka zao izany silamo laza satria tena resaka olona tsy tokony velona tso zany tamin'izany fotoana zany. Tamin'izay ihany zany manarary fa hatram'izao tsy hoe tsy manary fa misatra manarary tenenay nay atao amin'ny lamosina voka lay tsy haiko mahatonga azy na ny anesthésie na ina fa zay koa nena mba marary fa za zany tsy mba olona marary azy satria zay zany tombako atao amin'Andriamanitra Jesosy raha za marary apetako asanao azy efa mivavaka amin'ny zany fomba fiteny mivantana be zany. Raha zaho marary apetako ny asanao fa za tsy andeha. Tena tsy mandeha koa za nata za vao ny gripo fotsiny za tsy mandeha zany. Misy tonatona leo za tsy mandeha fa isaorako antoky fa mahalana za marary ndraindray za mba manatona misy tokony mba manarikila no mba fomba pitsana fa tsy tratrany zany za fa tsy tratrany zany. Anatin'izay koa satria anareo za mitondra mavaka anay koa zany ka io pasteur Beno anamajamba amin'ny asa fitondra tsara ary vo tamin'ny alahateo zany nivory zany zay misy lameny jatoka zany zay nivory gaga zany le zareo anankiray tena misy hoe pasteur za azo manontany anao ray fa ray mandeha so za azo manontany inona mozy ny fanafody mampatanjaka ho aminao zany teniny inona mozy ny fanafody mampatanjaka ho aminao hoy zany teny taminao eto ny fanafody mampatanjaka ho aniko a dia ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka zay tsisa koatran'izay. Ianao mozy miteny amin'ny fimpirimanoka zomasa botsana hany fariny teo mihitsy latsinainy efa lasako no mandeha dia zay ao satria io antonamara Jesosy tsy mandray omeny hery atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany tena nareo zao miala ty zava-ty somarena zany mbola miala amin'ny toerana zay namaratsika satria isaorana toko fa efa mba miany ao mahajaka zany zao a rapitso ariva zay tonga fanazy zany raha ohatra ka tsy fantatsony efa nifampiresaka amin'ny Ecole mafa mialady maraina amena sasany dia efa manotomboka zany ny avion zany itondra mandeha any Besaporo satria misy avion zany Ecole mafa izy mandeha efa manotomboka zany zay mialady rapitso maraina be tonga dia tonga masakany ariva alady maraina efa mandeha andray zany anatratra amin'ilay toerana zay amilena fiangonana antsoina hoe any Bemaraha zay fa lasany kristiana amitsika misika zao zany manotombo tahaka zany ary zany
tsara mantegna zany fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy za zao raha mitegna zany zao amin'ny alahady zao faraka amin'ny 10 dikany ko avao zany zay faraka amin'ny 10 anao zao fampirina anao zany fampirina zany tena fahasoavan'Andriamanitra zany ava araka amin'izany araka amin'ny 10 zany tsy mbola za personne hoe fa efa bia hoe fa bibikely fa olona trany no miantoka dia mandeha amin'ny masinany eo antoliara dia misy filazatsara atao izy hoe za oa tsy manambola fa za te andeha hoany fa hoy nankiraiky tonga dia miteny hoe alohanao zany efa tsika avion sofanao Jesosy alleluia amen antoliara tonga dia to filazantsara dia tahaka zany Andriamanitra manome atsika amin'ny fomba tsy sampitsy ny saina zay maro hoe ianao zay mitraina maranava ava dia ianao zay disciple io mety misy mangeja anao angatao fa Jesosy tsy mavandra Jesosy tsy manday fa tena eo izy manome atsika manakariva amin'ny asakaratsika fa za tena aminareo zao na tena ngady asa zany gripa zany tsy maintsy mamazoa za seriseri vita fa raha hoe naary natora ampandrina andamatra mbola hoava fa mbola tsy ary misy rasy tamin'izay fotoana anankiray namary kanefa ngatany zany mba hoy satria mba olombelo lena koa ny marary lena ny marary mba afana miara sasy zay zany satria mizara roa zany fotoanatsika dia tsara atao zany tonga dia omena manontolo any disipla fa izay zany sao dia misy be dia be tena mbary fa ny fotoanatsika tsy ampy sao dia misy tia aminareo zany tia amin'ny tany mahakasika zay zavatra kely dia kely nambarako teo zay mahakasika ny ten'Andriamanitra sy ny fijaoman'olombelona vitsivitsa sao dia misy anotany mba manontany io hoe vavak'io lela mba manontany io fa tsy avy anankaza olona diaka izy tokony anankaza tandaly fa tsy samy antany manontany io dia za mbola eto atao tamin'izany hoe atao natranga sy fotoa vatsazanga kitrakilany zany nao taizana tamin'izany pastenao efa kananabakabaka za mbola tsy tany fa mbola ho avy any satria zany kofa efaniny anara fa mivatana sy mbola eto tsisy dia zavatra fara oentinareo zany zao zany tamin'ny tapabolana satria itsika reo vavaky iny tsy maintsy mahafoy itsika ny raha ny reny maty ny pampalay tamin'ny satria efa naty zany izy efa naty pasina efa naty naty izy tamin'ny fito amby roa livre zany 2017 dia efa naty izy dia natsona zany andeha hoany araka amin'izany dia araka nambaza hoe dia miteny tamin'ny AFF satria tamin'izany mbola evangeliste tena malailay be mihitsy dia miteny tamin'ny tale hoe za hoe mba ty andeha anatrika fandehanany papa fa za tsy manana frais dia ho izy mivoly fo be hoe aleo alefa avionao zany avy anamazaka miaky Tananarivo tonga dia any Sambava tonga Samantsara dia miaky na fandehana zany zao tena hoe anao satria efa ho faty izy dia nangataka famelan-keloka ataonao zay tena mpamanay hoe tena nangataka famelan-keloka taminaka zaho zo mifonanao zany fa tsy mety natao koa dia za koa tena tama za koa tsy mitazona alelohanao dia izy reo anao tena tia zany ka anao famadihana atsika avadika zany zao volana septambra ka anao tsy maintsy tonga manatitra famadihana disciple tsy mamaty efa nialantsika tsy antso zany dia hoy za hoe zaho tsy mitonga amin'izany ary tsy andray anjara amin'izany satria efa tsy any lalina fa efa tsy narareo tena koa atao anatin'ny tany izy dia asiana somary ambony za fa tsy miditra amin'izany hoy za hoe ary raha zany izy anao efa tsy fianakaviana intsony fa efa mandeha na ny vadinao na ny zanakinao rehefa maty azo miverina intsony ary zay dia tsy ampilazanao raha misy fahoriana maty ny rabavy miretako amin'akazana mbola tsy ampitapabolana zany zay dia tsy nilazan'ireo mihitsy aho satria zao hoe efa lazaiko efa tsy avina intsony efa za maty zany mitondra rabavy fa mino maromaro fa tsy maintsy satria adevitra mafana ireo zanyreo fa ka ny disciple zany ambaranako azy tsy mamaty fa miaritra mafy atsika ary anao tena mbola hiaritra mafimafy zany mba tongava ny majamba hiaraka atsika afahitako sy Jesosy tena mafy mihinanao amin'izay fotoana zay zao tena formation
tena disciple marina zany mety amin'izay fotoana fa nefa tsy avian'andriamanitra fatisika fa tsy maintsy avotantsika tahaka ny bebe hoe efa Jesosy dia ambony ranomasina asao manatony eny dia avy aty Jesosy tonga teny gareny ileny zay fa maty aho dia ambony Jesosy be lasa mazaka ianao tsy avela Jesosy levi mandratsika mitoko entratsika raha tsy misy ny fandona ho an'ny disciple zany eny aby anovanetsika anovatsika mahakasika ny AFF. Ny AFF raha mampalala efa ela i Jesosy no nanome baiko atsika asa mba ahafantanao filitaona zao ny nanomezan'i Jesosy baiko ny fiangonana baiko iraka asa tsy maintsy atao ny fiangonana dia nino mitolo filazantsara filitaona lasa zany i Jesosy tena atao ny fiangonana mbola tsy vita kalkilo sasa enina valopolo sivanjato sy arivo taona lasa zany zay ny nanomezan'i Jesosy baiko ny fiangonana hoe araka ny vilazana amin'ny filazantsara ny marika ny tombo fa 120 filazantsara ny matio tombo fa 7 fa 20 ka fa 9 ilazana zany manao hoe mandehana ananjotolo zao aniny mitombo filazantsara itsika rehefa malala ny raha n'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao andeha tolo filazantsara fa tsy andeha hiady ary zay ny fomba fiteny mandrakariva dia zao hoe zaho tsy hiady aminao tsy ampiady anao tsy hiadivanao ary zany koa azo ampiasana tsara fiainana andavanandro atao maromaro hoe izaho dia tsy ampiady anareo tsy hiadivanareo ary tsy hiady aminareo rehefa zay zany tazontsika tsirairay milana ny raha izaho dia tsy hiady anao tsy ampiady anao tsy hiadivanao ary atao maromaro zao hoe tsy hiady aminareo tsy ampiady anareo ary tsy hiadivanareo rehefa zay zany izy ino miasany anatsika dia ny mitolo filazantsara ndraindray mampisasany lana ato amin'ny ady fanazana mazava ny androandroany miady tonga na pitso miady tonga na volana miady tsy zany itsika AFF miasantsika dia ny mitolo filazantsara mitona ny olona ho aiza ary mitona ny olona ho anao aiza ny tomatsika ny olona oentinao aiza ny olona oentinaiza osa oentina episotro hatoina episotro le olona ankaikaratisy tsy oentineto fa oentinaiza oentina amin'ny Jesosy Kristy ary efa oentina amin'ny Jesosy dia aiza Jesosy anaketiny araka ny fanekentsika manao hoe mipetraka eo an-tanakavanan'ny ray ao zany izy ary ino tena tanakavana raha misy olombelona zany ny fomako zany dia atenakavia fa manina Jesosy anakavana dika zany tsy misy santimazana n'Andriamanitra anao na voabotsy na tsy voabotsy safidinao zany ka itsika mba atonao tsy ho misy safidy itsika dia mitolo filazantsara zao ariavana paikady fo zay avarantsika dia metode zay ampiasaina mba hisendry hoe manahoana rehefa miatrika dahaly rehefa miatrika reny olona atao hoe mafy sy laitsany tena Andriamanitra nefa tsy maintsy mbola olona zany rehefa aveo ahoana paikady amreny ny fomba fanaova isaky zahay rehefa miorganiseza na manao fandaminana amin'ny asa fitoana filazantsara entaniko zany nama entanina ny namana fa arakaraka ny toerana zay andehana fantarina mialoha izy ao fréquence zany rehefa fanty le toerana izaho zay manentina ny olona hoe satria ny tena tsara indrindra ny vavaka mahomby indrindra dia vavaka arahana fiaretana zay zay vavaka mahomby indrindra vavaka arahana fiaretana fa tsy hoe vavaka hoe sady ny vavaka anao dia tombotronao zany ao an-trano mba vavaka dia eo ampontranao Jesosy misaotranao hafa tonga takany fiala ty tanteraka ny asa androany mankasitraka to andraindray izy mbola mietsiketsika izy amio afa mbola mietsiketsika zao zany am'izany hoe avy koa zany ndraindray misy foka mbola manaotra zao zany sady mietsiketsika mbola misafosafo koa ay mo vavaka ao am'izany
fiaretana, fiafina. Zay zany. Raha mbola tsisy fiaretana sy fiafina, ny vavaka natao tsy mahomby zany zay. Zay zany. Afaka ohatra tsika vavaka iny mahomby fa izy ela be tompo amaky ny tenao zay fa mahazaka. Olonanao tsy maintsy miteny mitondra bako ho an'ny mpamaky soratra masina, ny mpiaino, ny mpitolo. Efa tsy natenana zany hoe mampikanao soratra masina eo. Tsy navoaraly, tsy mahomby zany zay. Fa tsy maintsy voatena zay mangataka ny fanahy masina anazava ny fo. Efa mahazatra zany. Ino no fieretana ataonao io? Tsy anao io fitiavana mba misy ilay fanomanana kely ataonao eny mba voatena hoe tsy zany. Ohatran'izao no fanazy fanomanam-panazy any. Fa anao tsy maintsy misy fiaretana. Ka ny ataonay dia zao. Tenena ny olona amin'ny fotoana zay iombolana hoe isaka an'izao tsika dia zao ny ataontsika mivava. Ary ankoatran'izany amin'ny maha-itsika mpitarika amin'ny AFF za manokana zany filoana fisokaparitany dia izaho dia arakaraka ivelana lehanay maka zaho anatin'ny tapabolana mifady haniny. Ary mety zay koa mahatonga zaza zao somary kelikely ihany. Ary tsika koa ohatran'ny pasitera misy zany tsy mba le bekibo be reny koa tsy hoe nanao bekibo tsy mivavaka. Fa aminanay zany kelikely koa zany le sakafo miditra aminay noho ny amin'izay antom-bavaka. Atsy tsara ny olona tena tompona ndraiky tena milona tsara amin'izany vavaka zany mahalana bekibo. Satria tsy mba mitondra faisana amin'ny composeur kaminalina amina somosinysika tsy mba mitondra faisana aminay. Tsy mba mitondra faisana reny. Fa ahoana ny azona sady ka taona zany olona amin'ny alalan'ny vavaka fifadian-kanina io tena mombotsatra tsy maintsy miaka mifotona amin'izany tapabolana zany tsy maintsy manao zay. Ary rehefa zay zany atao na dahalo manahoana na malasonahaka ny ahoana io tsy maintsy tratra ena. Asa izy mba niaraka taminay tanareo nandeha tany beroloa ka ny amin'ny teny mantsona hoe bepea. Pasakaka aza patongatany bepea. Tsisy tobakariny. Tamin'izany avana. Tamin'izany. Zao ny teniny préfet tany amin'ny tobero tamin'izany teny taminay. Anareo izy tsy hitafiditra ao amin'izany bepea zany satria ao tena malaso. Tena malaso. Ary mamona avy hatrany. Na zay mpitondra fanjakana io tsy tafiditra ao amin'izany tanànany bepea zany. Fa efa fanamatray ny toerana, efa nivavaka afaka anatin'ny tapabolana ny fadianina, vorery tsara amin'izay alao avy zay ho avy. Fanambarana tamin'izay tsy maintsy miditra ao bepea zany amin'ny aradiso. Tamin'izany avana, mahafinaritra. Rehefa tonga teo zany zay dia nisy moa zay nandalo. Hoy zany atao teny tanora no fanazy sy teny tanora zany ihany. Zany ny teny tanora koa. Dia ny teny tanora ahoana fomba fitafinao tanànao. Hoy izy hoe olao manao salaka zany lehilahy rehetrarehetra. Dia soa ihany fa misy vehivavy raisy niaraka taminay na nitrany alina manontolo nivavaka zany zany. Dia tena hoe izy niaraka amiko na bepea. Manda tarehiny ihany ary ny ray tsy andehanana zay efa nisy olona namono tena olona 5 vehivavy iray tondra lambahoany izy. Rehefa tonga ka teo zany zay rehefa niteny ny olona hoe salaka zany anaovana dia ndao zaho mitondra namana anankiray ndao tsy dia ambary teo anatin'ny kritrano. Salaka anao salaka maloto lotona zany asina fotaka zany iny lambahoany iny. Dia ile rangahy misy ny angavina aleo mbanambaro salaka ao zaho. Nambarina zany dia nambary. Hay tsara misy maty nesorona zany ny pantalon nanaovana. Nesorona ny akanjo salaka zany anaovako tamin'izany. Rehefa zaho tonga teo namana amin'izany nitokiko nomezana eo. Pasteur! Nitokiko nomezana eo. Zao zany ataonao ka teo tsy maintsy ataontsika. Dia vehivavy io menamena tondresaka zany pasteur zany rehefa salaka tena anaovana tena tena lama tsara misy. Nandeha amin'izay tao atsika nandeha amin'izay. Rehefa nandeha zany tazana zany misy olona maromaro. Voa tena dahalo dia malaso any. Io izy tonga dia miteny zaho hoe kotra avy any dia ale fanjakana. Satria fanjakana zany tena besany kotra avy any fanjakana dia namanay zany izy. Fa avy any fanjakana nangalanao zaza kely dia isaky ny ray volana maka zaza ao fanjakana zay pasy foana fa zany tao taloha.
mangala zaza forcé ao amin'ny hôpitalo zaza voateraka alenta hany aesor any tonga dia esorina ny masona ny toahana zany masony zaza iny dia atao masony tsy mahita zahay